Mbola ho aminareo rehetra indray ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia faly manasa anao indray hiara mivavaka eto amin'ity alahady 3 May 2024. Ny tenin'Andriamanitra hifitorantsika dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Jaona 5:12, andininy 4:20 sy ny 7:20. Izay nakana ny lohahevitra hoe Andriamanitra mpampahery ny fanahy masina. Ndao ary anatiny mitombo isika. Ny Salamo 4:100, andininy 4:20 ka hatramin'ny 7:30 no antsika midera mitombo izao. Endreny amaroany ny asanao Jehova, fa endrena no nanaovanao azy rehetra. Henika ny zavatra nataonao ny tany. Indro ny ranomasina sady lehibe no malalaka. Any no misy zava-mihetsiketsika tsy tambisaina, dia zava-miaina na kely na lehibe. Any no alehan'ny sambo sy ny trozona izay noforoninao hilaolao any. Ireo rehetra ireo miandry anao, mba homenao ny haniny amin'ny fotoanany. Manomehy ianao dia manangona izy. Manokatra ny tananao ianao dia voky ny soa izy. Manafina ny tavanao ianao dia raiky tahotra izy. Alainao indray ny ainy dia maty izy ka mody any amin'ny vovoka na nalana azy. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehany ny tany ianao. Amen. Dia arivavaka hidera amin'ny tompo isika. Midera sy mankalaza anao izahay, Andriamanitra rainay, Andriamanitra tianay, Andriamanitra be voninahitra, Andriamanitra be famindrampo, Andriamanitra mikarakara anay, na dia amin'ny fotoana tsy atsiarovanay tena akory azy. Andriamanitra manavao hatrany ny fiainanay, Andriamanitra mamangy sy miditra ty anatinay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Dia misaotra anao izahay, afaka mitohaka aminao indray amin'ity alahady ity. Hianatra ny amin'ny fomba fiasanao amin'ny alalan'ny fanahy masina, dia ilay Andriamanitra mpampahery anay. Dia mitenena ary Tompo, mampahereza indray, fa ianao ihany ny fanantenanay. Ny anaran'i Jesosy Kristy, Tompo sy mpamonjy anay. Amen.
Mandeha ary hiaino ny fivakin'ny tenin'Andriamanitra isika arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko faha 5 ambin'ny folo andinin'ny faha 4 amby 20 sy faha 7 amby 20. Fa raha tonga ny mpananatra izay iraiko ho aminareo avy amin'ny iray, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny iray, dia izy no vavolombelona anambarahay. Ary ianareo koa dia vavolombelona anambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Ray Masina manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Araka izany ry havana ny filazantsara araka ny Jaona toko faha 5 ambin'ny folo andinin'ny faha 4 amby 20 sy faha 7 amby 20 no ampaherezan'ny Tompo antsika indray anio. Lohahevitra fanalahina dia ny hoe Andriamanitra mpampahery ny fanahy masina. Ho aminareo hatrany aniny Tompo. Amen. Fantatsika fa ny apôstôly Jaona no nanoratra izao filazantsara izao. Ny apôstôly Jaona dia mpianatra akaiky an Jesosy Kristy. Nanara-dia azy foana ary dia mazava ho azy fa maharaka tsara ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Ao amin'ny Jaona toko faha 5 ambin'ny folo andininy faha 9 ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 7 amby 20 dia nilazany Jesosy Kristy mazava tamin'ny mpianany fa ho ankahalain'izao tontolo izao izy Jesosy Kristy sy ny mpanara-dia azy. Ary somary ketraka ihany ny mpianatra nandrehan'izany ka nanome toky azy ireo izy ao amin'ny andinin'ny faha 4 sy faha 7 amby 20 fa mbola handrotsaka ny fanahy masina amin'izy ireo, hampahery azy manoloana izany zavatsarotra tsy maintsy hisedrainy izany. Andriamanitra mpampahery ny fanahy masina. Ny fahamarinana voalohany tsy maintsy jerentsika dia ny hoe Andriamanitra ny fanahy masina. Aoka tsy ho adinodinontsika ry havana fa tena Andriamanitra ny fanahy masina. Hoy Jesosy Kristy eo amin'ny andinin'ny faha 4 amby 20. Fa raha tonga ny mpananatra izay hirahako ho aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no ho vavolombelona hanambara ahy. Ny filazan'i Jesosy azy eto dia mampiharihary fa fantany tsara ny fanahy masina. Jesosy no milaza fa ny fanahy masina no hanazava tsara amintsika zanak'olombelona ny momba azy Jesosy. Ary raha mijery tsara isika dia miren'ny soratra no hanehoana izany mpananatra dia ny fanahy masina izany eto. Ny fanahy masina dia tena Andriamanitra satria efa nisy niaraka tamin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany, eny ny alohan'ny fahariana aza. Raha mamaky ny Genesisy toko 1
andinin'ny faharoa isika dia izao ny voalasa. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no tamboniny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra amin'ireny soratra lehibe ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Rehefa voalaza zay vao nanomboka tamin'ny faharian'Andriamanitra ao ny andinin'ny fahatelo, ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy ny mazava. Tena Andriamanitra ny fanahy masina. Ary fantatsika tsara fa isaky no manonona ny hoe Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka isika, dia manaraka n'izany hatrany ny hoe fanahy masina. Andriamanitra fanahy masina. Io ilay antsoina hoe personne fahatelo ao amin'ny firaisan'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina na ny Trinité. Raha atao amin'ny teny hafa koa dia ny hoe endrika lehibe fahatelo nisehon'Andriamanitra. Tamin'ny fahariana dia niseho amin'ny maharay Andriamanitra. Tamin'ny famonjena dia niseho amin'ny mahampamonjy Andriamanitra amin'ny alalan'ny zanaka Jesosy Kristy izany. Ary tamin'ny fitarihana sy ny fampaherezana kosa dia niseho amin'ny alalan'ny fanahy masina Andriamanitra. Jesosy Kristy mihitsy no manazava ny tsiambaratelon' izany fifandraisan'ny ray sy zanaka ary fanahy masina izany. Averiko vakina ny andinin'ny 220. Fa raha tonga ny mpananatra izay irahako aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahin'ny fahamarihana izay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no ho vavolombelona hanambara azy. Inona ny dikan'izany? Jesosy Kristy zany dia sady mifandray amin'ny ray no mifandray amin'ny fanahy masina. Jesosy Kristy mangataka amin'ny ray dia maniraka avy eo ny fanahy masina. Ny ray kosa indray mamaly ny zanaka ary mamoaka ny fanahy masina. Ary farany, ny fanahy masina miainga avy any amin'ny ray ary dia tonga mandimby an' Jesosy Kristy izay hiakatra velona rehefa avy eo, sady hanambara feno ny momba ny Jesosy Kristy. Tena Andriamanitra ny fanahy masina. Zava-miafo ny zany nambaran'i Kristy tamintsika izany. Ary tokony takatsika tsara ny Jaona 4:4 rehefa miteny Jesosy Kristy hoe Andriamanitra dia fanahy, reny soratra. Koa aoka tsy adinotsika fa tena Andriamanitra ny fanahy masina. Fahamarihana faharoa, mandresy lahatra ny fanahy masina. Ary zany no maha-Andriamanitra azy. Izy no ho vavolombelona hanambara ahy hoy Jesosy. Ny fanahy masina moa dia oharin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny rivotra na tsy mitovy tanteraka aza. Pneuma, hoy ny teny Grika izay nanoratana voalohany ny testamenta vaovao, manondro ny fanahy masina. Fa raha tsy misy ny rivotra miditra ao anatiny dia tsy kodiarana ny kodiarana. Ilazany zany hoe tena Andriamanitra miditra ty anatintsika ny fanahy masina. Hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 5:7 manazava an'izany. Ny fanahin'ny fahamarinana mantsy ny fanahy masina izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hita ny nafantany, fa ianareo no mahafantatra azy, mantsy ny mpianatra, mantsy atsika izay efa mino an' Jesosy Kristy, satria mitoetra ao aminareo izy ary ho ao anatinareo, ho ao anatinareo. Ny fanahy masina zany no mampiseho antsika fa tena akaiky antsika Andriamanitra. Tena miditra ao anatintsika Andriamanitra rehefa mandray ny fanahy masina isika. Fa tsy hoe any an-danitra fotsiny. Miditra ao anatintsika mampianatra sy mandresy lahatra. Io le antsoina hoe mpananatra, mpampahery. Mpampahery moa tena dika teny akaiky kokoa ary ao amin'ny diem dia ny mpampahery avy hatrany no androna azy. Mampahery sady manampy atsika. Ahoana moa no atakarantsika ny momba an'izany Andriamanitra izany, ny momba an'izany Jesosy Kristy izany, raha tsy ny fanahy masina no miditra ao anatintsika, mandresy lahatra atsika. Ny fanapahan-kevitra
hihino no anjarantsika fa ny hahafantatra ny momba an'Andriamanitra dia asan'ny fanahy masina izany. Ary fantatsika tsara fa ireo olona 70 eo nanoratra ny boky 40 ao amin'ny Baiboly dia samy miaiky fa nitsondrin'ny fanahy masina. Hoy Jeremia milaza an'izany, toko 1:7, dia nanintsitra ny tanan'i Jehova ka nanendry ny vavako. Ary ny fanambarana ataon'i Petera moa amin'ny Petera 2, toko 1:20 dia milaza mazava fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondrany fanahy masina azy. Araka izay nitondrany ny fanahy masina azy. Izany hoe ny fanahy masina no nitarika, ny fanahy masina no nanolotsainy. Noho izany, raha ny fanahy masina no nitarika ireo nanoratra ny soratra masina na ny Baiboly, dia aza adinoa tsika ny mangataka ny fanahy masina mialohan'ny hamaky ny tenin'Andriamanitra, mangataka ny fanahy masina mialohan'ny heno toriteny na fampianarana momba amin'ny tenin'Andriamanitra. Tena zava-dehibe izany ry havana. Ny fanahy masina no mitarika sy mampiona antsika amin'Andriamanitra. Tsy misy tonga kristianina isika raha tsy mitariha ny fanahy masina. Ao Galatiana 4:4 dia ilazan'ny tenin'Andriamanitra mazava ny hoe tsy misy afaka miantso an'Andriamanitra isika hoe Aba ray raha tsy ny fanahy masina no efa niasa tao anatintsika. Fa izay tariha ny fanahin'Andriamanitra ihany no zanak'Andriamanitra. Fahamarinana fahatelo sady farany ry havana. Andriamanitra pampahery ny fanahy masina satria mampijoro vavolombelona antsika izy. Mampijoro vavolombelona antsika izy. Hoy ny voalazany 7:20. Ary ianareo koa dia vavolombelona hanambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Teo amin'ny tapany faharoa tsika dia nahitany hoe ny fanahy masina ny vavolombelona voalohany. Mahalala tsara an'i Jesosy Kristy ary dia hanambara feno an'i Jesosy Kristy. Fa eto amin'ny fizarana fahatelo sady farany ity dia hambara fa isika izay nandray ny fanahy masina dia tonga vavolombelona koa. Ny teny Grika moa nampiasaina amin'ity hoe vavolombelona ity dia ny hoe marturia, izay haintsika tsara fa mahatonga ny teny hoe martiora. Ny martiora dia sady miteny manambara ny momba an'i Jesosy Kristy no mijoro hatramin'ny farafofinainy fa tsy miala amin'i Jesosy Kristy. Izany isika mpanaradian'i Kristy. Mampahery antsika manome hery anaty ny fanahy masina ry havana. Ary nahery ny apôstôly rehefa nandray ny fanahy masina. Aza tanoantsika fa nanomboka tamin'ny Pentekosta vao tena nahery sy nirehitra ny apôstôly tamin'ny fitorinana filazantsara ka nanjary navita miteny tamin'ny fitenin'ireo firenena samihafa tonga tao Jerosalema tamin'ny Pentekosta voalohany satria nirotsaka ny fanahy masina ary nandray izany ny apôstôly. Toy izany koa izao sy ianao. Ny apôstôly nirehitra fa manjary nisy fipoahana lehibe amin'ny fitorinana filazantsara nanomboka tamin'ny Pentekosta io satria nandray ny fanahy masina ka tonga aty amintsika. Manjary voaray ny malagasy izany filazantsara izany. Dia isika koa arak'ilay voalaza ny 7:20 vavolombelona hanambara hanamparitaka izany manomboka amin'ny ankohonantsika, ny mpiara-miasa sy ny mpiara-mianatra ary ny manodidina antsika. Ry havana, ady ara-panahy ny ady lehibe hatrehantsika izao e. Ady ara-panahy. Raha misy mpitondra fanjakana izay manapa-kevitra ny hoe hitifitra handatsaka bomba dia tsorina aminao fa asan'ny fanahy ratsy izany. Misy fanahy ratsy ao ambadika izany. Matoa misy olona mahavita manao vy veriny ainy, mamono tena mba hamonoana olona be dia be. Jihadista hoy ny sasany,
na mahery fihetsika hoy ny hafa dia satria nisy fampianarana ara-panadiso nomena azy fanampanantenana izy ireny hoe rehefa mahavita mamono olona be dehibe toy izany dia ho any amin'ny paradisa avetrany. Tsy misy afa-tsy ny vavaka, tsy misy afa-tsy ny fitoriana ny filazantsara no fiadiana voalohany azontsika manohitra an'izany ry havana. Fa raha mbola sabatra ihany no anitsiana ny sabatra dia feno erisetra izao tontolo izao. Ry havana malala, tsy maintsy manambara ny Kristy isika raha manana ny fanahy masina. Ny olona manana ny fanahy masina tsy mitaza-potsiny izany. Io tsy hoe tsy maintsy lasa mpitondra fivavahana na evanjelistra daholo, fa ny fandraisanao anjara amin'ny hetsiky ny fiangonana rehetra dia fiombonana amin'izany fitoriana filazantsara izany. Ny fananohananao an'izany amin'ny alalan'ny hevitra, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fitaovana, amin'ny alalan'ny vola, zava-dehibe izany. Ka raha zavatra naharesy lahatra anao, zarao. Fantatro fa isika izay mampiasa Facebook dia rehefa mahita zavatra matresy lahatra antsika dia alaina dia itsika indray no manaparitaka azy ao amin'ny comptentsika ao. Inona moa no maharatsy an'izany? Ary raha ny marina, raha manao Facebook ianao, ny comptenao dia efa ampy hafantarana hoe kristianina ve ianao sa tsia. Satria mba mahana zavatra ho zaraina mihitsy momba ny Kristy. Ary tokony hampieritreritra antsika izany ry havana. Satria tsy maintsy mbola adinina amin'izany isika rehetra. Ny apôstôly Paoly moa dia milaza hoe mpitrosana isika. Aza matahotra anao fa tsy laozan'izay misy olona haneso anao rehefa hanambara ny Kristy ianao. Tsy laozan'izay misy olona hanenjika anao. Fa ny ampianarina antsika eto dia ny hoe tena mpisolo vava. Ny 7:40 ary ny 5:40 amin'ny filazantsara ankanojaona moa tena manazava an'izany. Ny fameno rahateo izany. Tena mpisolo vava, tena miaro antsika ny fanahy masina. Araka ny voasoratra hoe iza ny manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty, ka mitoetra eo an-tanany ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Mifona ho antsika. Ry havana, izao no ambara amin'ny tenana azy rehetra voalaza. Tena Andriamanitra ny fanahy masina. Aza adononao izay. Andriamanitra miditra ao anatsika ny fanahy masina. Ko aza manao izay mampalahelo ny fanahy masina. Fa mety miala amintsika ny fanahy masina rehefa manao izay mampalahelo azy foana isika. Ary raha miala amintsika ny fanahy masina dia miala amintsika Andriamanitra ny dikan'izany. Zavatra mahatahotra izany ry havana. Ny fanahy masina dia tena mampianatra sy mandresy lahatra antsika momba ny Kristy. Tena manolontsaina antsika ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia hery miafina ao anatsika, mampijoro antsika hanambara ny Kristy. Koa sahia mijoro isika fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa fa fanahy mahery. Ho aminareo any ny fanahy ny Tompo. Amen. Kasih wintai ni funai arutsai aminai ni fanai masinau tunitani Pentecosta tumpu. Nana
Manasanao iombona amin'ny vavaka fangatahana isikariavana. Tompo misaotra indrindra namangy anay indray. Nampahery anay amin'ny fomba tsy takatry ny saina, satria manerana izao rehetra izao ianao, ary miditra ho am-pony izay rehetra mangetahetanao. Dia tena nahatsiaro izay fa Andriamanitra tsara ianao, ary mpanao ny tsara eo amin'ny fiainanay. Tompo, ianao mahalala ny momba anay tsiraray avy. Manoloana ny arety mandringana, mahazo ny lehibe, ary mahazo ny ankizy koa ankehitriny. Ianao ry Tompo no fara fanantenanay. Amin'ny aretina izay mbola tsy ahitana fanafana akory aza, ho any amin'iza moa izahay, ianao ihany manana ny teny ny fiainana mandrakizay. Miasa Tompo, miasa amin'ny taolana, amin'ny ozatra, amin'ny taova, amin'ny tsiranoka rehetra aty anatinay, ary dia vonoy ny odrika-retina rehetra ho an'izay mitady anao sy mangetahetanao. Apetraka eo aminao ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny, ny tompon'andraikitra ara-panjakana, ny ara-pitsaboana, ny mpitandro filaminana, ny tompon'andraikitra amin'ny ara-toekarena rehetra, fa samy anao ampitiavana ny andraikiny amin'ny fahatahorana anao, fa tsy sy ny fahabangana amin'izay ilaina amin'ny fiainana ankoabanandro. Meo fahendrenireny Tompo, mba hisiany ny filaminana, mba hisiany ny fanantenana, fa hivatsy ho ela izao fahasahiranana izao. Ianao mahalala ireo rehetra mbola voafatotra, Tompo, raha ianao no anafaka, ho afaka tokoa izy. Aseho aminy izany fitiavanao, izany fahefanao manafaka izany. Dia hanolo-tsaina anay indray ianao hiatrika ity herinandro vaovao ity. Ary dia tsy takatry ny sainay, dia akambany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay izay any an-danitra, vao masinany ny anaranao, tonga any ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ny etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra.
meo anay an'io izay anina saza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary iza mitondra anay ho amin'ny fankapana, fa manafanay amin'ny ratsy. Fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana riavana ny tsodran'ny tompo ho anareo. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesu Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka, ary ny fanahy masina. Amen.